Nao jeritodika ny zavatra nisy tao anatin'izay fotoana ray volana sy tapany arahany zay dia nanao jeritodika ihany koa izay vokatra na mpahamvokatra nga ny ilazana azy zay azo omaly sy ny androany. Izay indrindra no niaingana rehefa niaingana collectif-na candidat moa zay vokatra zay maly sy androany ny ilazana fa dia tratra ny tanjona teo amin'izay nanetanana ny vahoaka zany mahakasika ny raharaha-pifidianana ambany dia ambany ny tany mpandray anjara izy io moa raha fijerina azy dia abotsina foana le izy eo amin'ny senila azayna fa efapolo isanjato nefa dia tsy misy azo lazaina hoe na PV na tatitra zay manamarina an'izany raha nytena izy ange tokony amena ny atsipriany hoe bureau de vote taiza sy ahoana le izy ny zavatra hitana amin'ireny tatitra atotanisy ireny ara dia misy diso le izy zay mahatonga anay milaza hoe tsy tokony tahaka izany no anapitsonana ny valiny izay fandatsaham-bato tany satria ny zava-misy ho zava-misy foana raha ny teto andreny vohatra sy nany amin'ireny tanan-dehibe rehetra ireny no jerena zany zao dia tena latsaka tanteraka le izy tena mahagaga sy mampieritreritra mihitsy ny atotanisa zay voakany any amin'ny seni zany sa hoe zay ve no tanjona ho tratrarina mbola anetananay ny rehetra ihany koa zany amin'le foto-kevitra hoe tsy maintsy fifidianana madio ihany zay andraisan'ny rehetra anjara manaraka ny lalàna ary karakarainy mpikarakara zany hoe seni HCC ny gouvernementa zay miaro tanteraka ny lalàna sy lalam-panorenana ary ny tsy fitanilana zany rafitra rehetra zany dia ilaina anatanterahana fifidianana madio sy andraisan'ny rehetra anjara ary ekeny rehetra mba ampisy ilay antsoina hoe stabilité politique eto amin'ny firenena ka hitondra fampandrosoana radio-karena sy ara-tsosialy eto amin'ity firenena ity ka izy ty ange tombotsoan'ny firenena raharam-pirenena tombotsoan'ny vahoaka malagasy no jereny ary efa hatramin'ny ela be izahay no nitady an'izany hoe fanelanelanan'izany ka raha mbola misy mifanelanelanana mitoy mifanelanelanana ka mahatsara ny fandehan-draharaha eto amin'ny firenena vina moa maharatsy an'izany androany zany dia tsy maintsy natao zay adihevitra ny fampizarana teo zay ary nampitovitovina ny hevitra hoe aiza zany no marimaritra zay mbola azahoana mampitovy ny hevitra miaraka amin'ny collectif sy ny reo antoko politika ireo ny tena marina ao anatin'le izy zany aloha dia mbola foto-kevitra napetraka androany sy ny fahavonona ny indrindrindrindra reo parti politika anohy izay nolazaindry zareo hoe tolom-bahoaka izay ka dia mbola eo ampametrahana rafitra zay andinika an'izay izay dia ho hitantsika ho heninareo eny ihany zany miandalana ny mahakasika an'izay